ny voalohany dia ny antsoina hoe légume crucifère, zany hoe ny laisoa, ny chou-fleur, ny chou de Bruxelles, chou frisé, ny pak choy, ny brocoli, ny anandrano, ny radis, ny épinard, ny navet, izy daholo reny zany reny antsoina hoe légume crucifère. Ny mampiavaka azy ireo moa dia no izy manana betsaka n'ilay phyto ireto misy sakafo fito mety hanampy anao hanadio ny aty na ny foie zany. Tsara ho fantatra aloha fa ny asan'ny aty na ny foie dia manadio ireo karazana toxine na pozina rehetra izay mety hanimba ny vatantsika raha mijanona mikorina ela loatra ao anaty rà. Ohatra rehefa avy misotro toaka ohatra tsika dia ny aty no manadio an'ilay toaka, ka rehefa voadio zany toaka zany dia tsy vanina intsony ianao fa efa makafoka indray amin'izao. Ohatra zany koa ny drogue na ny zava-mahadomelina isan-karazany. Raha tsy manana aty zany tsika nefany misafidy ny foka cocaïne ohatra dia aniditsidina mandrakizay tsika fa tsy sava mihitsy ny efehan'ny ilay cocaïne. Ohatra koa rehefa be loatra ny siramamy hoaninao indray mandeha zany, indray mihinana, misotro jus iray litatra indray mandeha ohatra dia lasa pozina ho an'ny vatana izay ary mety mahafaty mihitsy raha tsy voadio aingana, ka anisan'ny asan'ny aty koa ny mitahiry an'ilay siramamy izay mihoatra amin'io fotoana io. Raha misy moa ny bakteria miambina cellule maty izay mbola mikorina tsy afaka dia asan'ny aty na ny foie koa ny manadio an'ireny, ka tena antoko ny fahasalamana iray manontolo mihitsy zany ny fananana aty salama sy madio. Be dia be moa ny asan'ny aty ankoatr'ireo voatanisa ireo, fa jerentsika amin'ny video manaraka angamba fa efa 500 mahery zany asan'izany raha isaina. Ny olana zany raha manana aty matavy ianao na foie gras ozy izy ny fomba fiantso azy dia tsy afaka mifiltre ireo karazana pozina ireo tsara intsony ny aty zany, ka voatery angon'ny vatana any anatin'ny tavy ireo karazana loto sy pozina rehetra tsy voadio ireo. Lasa manana vatana maloto zany ianao ka na hoelana maingana dia hiteraka olana ara-pahasalamana izany loto miangona ao anaty zany. Ka andao ary sika hijery karazana sakafo fito manampy anao hanadio an'izany aty zany, ka afaka anao ny asany ara-dalàna amin'izay izy manomboka avy eo. Ny voalohany dia ny antsoina hoe légume crucifère, zany hoe ny laisoa, ny chou-fleur, ny chou de Bruxelles, chou frisé, ny pak choy, ny brocoli, ny anandrano, ny radis, ny épinard, ny navet, izy daholo reny zany reny antsoina hoe légume crucifère. Ny mampiavaka azy ireo moa dia no izy manana betsaka n'ilay phytonutriment naturel antsoina hoe sulforafane. Io sulforafane io no manampy mi-détoxifier ny aty. Rehefa ampy tsara izy zany dia rehefa misotro kafe ohatra ianao dia aingana kokoa ny anadiovan'ny aty an'io caféine io, ka vetivety dia misindra ilay fanopanina ohatra. Ny sakafo faharoa dia ny tongolo gasy. Ny tongolo gasy dia betsaka n'ilay substance antsoina hoe sulfure. Izy io dia tena mahavita manadio ny aty mihitsy zany io sulfure io. Tsy izay ihany anefa fa antibiotika naturel tsara be koa izy io, manampy antsika miady amin'ny karazana bakteria, champignon, ny virus, ary tena manampy be izy raha somary matavy ny atinao. Be vitamine B1 koa izy, anti-inflammatoire, antioxydant, ary tena manampy be miady amin'ny cancer ny tongolo gasy. Ny fahatelo dia ny tamotamo na ny curcuma amin'ny teny frantsay. Ny phytonutriment actif ao anatiny
de lay ntsona hoe curcumine. Ny curcumine de tena manena izay mety ho inflammation rehetra na ny marara rehetra zany a maradrara rehetra any anaty aty rehetra any zany. Ny curcumine de afaka midetoxifie ny métaux lourds, ny plomb, mercure, cadmium, ny arsenic. Ireo métaux lourds reo moa araka ny lazaintsika tetsy ambony de miangona any anaty tavy any a rehefa tsy voadio ara-dalàna sy ara-potoana izy ireo. Rehefa miangona ela loatra nefa izy ireo de mety hiteraka olana eo amin'ny vavony ohatra, ny tsinay, ny rein, ny système nerveux, nerf zany, mety animba ny lalandra, mety iamalemy ny système immunitaire atsika, mety hiteraka fahasamponany zanatsika, ny taranatsika rehefa ndray andro any a hiteraka tsika. Ny cancer moa ao anatin'izay koa sisa tsy voatanisa. Tamotamo de manasitrana aty, afaka manatsara ny fiasany a ary manena ny tavy izay mety angona eo aminy a ka mahatonga azy a tsy afaka miasa tsara, tsy afaka mifiltre tsara ireo métaux lourds ireo ohatra. Ka raha marary aty ianao a de voalohany a misakafoana aloha ara-pahasalamana, de afaka asianao a an'ireo légumes voatanisa tetsy ambonireo a, ny brocoli sy ny sisa asio tongolo gasy kely rehefa manao sakafo a, de nakarepohy am'izao koa tsy maninona afaka manao ianao a dité tamotamo a sotrona isa-maraina ohatra alohany andeha hiasa, de ho hitanao fa aingana de aingana de isy fiobana be ny aty sy ny vatanao a amin'ny ankapobeny mihitsy, andro fotsiny ny isaina. Ny fahaefatra de ny betterave. Izy a de manampy manasitrana an'ireo a cicatrice ao anatin'ny aty a raha sanatria efa misy izany. Manampy manala ny tavy eo amin'ny aty ihany koa izy. Izy atao jus a tsy siramamy moa ny tena aingana fa kosa mila tsy atao a be loatra fotsiny a isaky ny misotro azy raha atao jus zany. Somary misy siramamy kely ihany mantsy a ao anatiny ao. Raha ivera kelikely a amin'ny atoandro a de fa izy. Ny fahadimy a de ny champignon. Ny champignon a de petsaka n'ilay a antioxydant antsoina hoe glutathion izy. Ny glutathion a de antioxydant voalohany a goavana indrindra ho an'ny aty. Ny champignon zany a de tena miaro an'ireo sela na cellule tsirairay a any aty mihitsy izy a noho izay a propriété ananan'izay. Sakafo fahenina de ny zavoka. Zavoka moa de nisan'ny sakafo tena be otrikaina ary tena mahasalama sy mahasoa atsika, fa raha azontsika atao mihinana azy isan'andro de hoany fa tena tsara izy io. Zavoka moa de manana antioxydant betsaka, anatin'izany lay glutathion le lazaintsika tetsy ambony tetsa, manampy manasitrana sy mistabiliser ny aty mihitsy zany izy a, ka na de zavoka ray fotsiny aza no hoantsika mandritra ny herinandro de ahitatsika soa be zay a ho an'ny atitsika na ny foatsika zany. Ary ny farany ao anatin'ny listra de ny huile d'olive extrait à froid. Raha manana moyen ianao a de aleo a huile d'olive foana nampiasaina rehefa manao lasary na crudité zany. Tsy de mety andrahoina loatra moa izy a, huile de coco indray ny tsara andrahoina, fa raha resaka crudité sy hoanina manta zany a de huile d'olive zany tena tsara. Le extrait à froid moa zany manatsara ny sensibilité à l'insuline ny aty a ny foie, ary mazava ho azy a manena ny résistance à l'insuline. Raha diabétique ianao zany a, izy zany menaka tsara ampiasaina indrindra. Ka ireo ary a sakafo a tsara indrindra ho an'ny aty na ny foie atsika. Raha marary aty ianao a de ireo a ny fanafody natoraly afaka ampiasaina. Raha efa salama moa ianao a de ireo a no atao a mba hitazomana izay fahasalamana efa nanan'izay, na koa manatsara ilay fahasalamana misy zany. Ka voalohany ny brocoli, ny laisoa sy ny karazany a aza adino. Faharoa tongolo gasy a. Fahatelo ny tamotamo na curcuma. Ny fahaefatra ny betterave. Ny fahadimy ny champignon. Ny fahaenina ny zavoka. Ary fahafito a
huile d'olive. Ka tadidio ary a ireo sakafo fito ireo a manomboka androany a de aza dino a ny manisy azy a eo ambony lovia hotsapanao fa ho salama sy matanjaka tsara foana ianao a de mirarosoanao indray a mandrapiresaka.